Tatoato dia saika nahitana lozam-pifamoivoizana teny amin'ireny lalam-pirenena izay izorany fifamoivoizana ireny. Tahaka ilay voniseo teny amin'ny lalam-pirenena fahefatriny teny Akazobe izay nahafatesana olona maherin'ny 20 sy naharatrana olona amanjatony maro. Manoloana izany dia nanambara ireo mpitatitra fa misy ny fijerena mialoha ny fiara alohan'ny iangany ka izorany amin'ny toerana iray izay alehany mba hisorohana ny loza teraka izay hoe tsy fitandremana izay. Fikojakojanana ny fiara, fanaovana entretien azy mialoha ny iangany, ny tsy fanatanterahana ny dona miverina. Io no fepetra efa raisin'ireo mpitatitra ary hamafisina hisorohana ny loza mety ateraky ny fifamoivoizana eny an-dalana raha ny fanazavana ireo kooperativa. Eo ihany koa ny fisian'ny mpamily roa izay afaka mifanolo eny an-dalana. Tsy afaka mandika tôbily raha tôbily vita entretien ao anatin'ny herinandro vao alefanay. Tsy manao dona miverina izay mijanona indray andro zany tômôbila izay vao afaka mandika. Inona ny antony hoe tsy mampanao Fahalalana ilay izy dia lalana ny tombola sofera foana ny izy vao tonga zany dia mijery entretien izy tena pitsy mandeha. Ny fanaraha-maso tanterahany mpitandron'ny filaminana eny an-dalana ihany koa dia tokony ho hamafisina raha nanambara ity mpandeha iray ity. Nefa misy ny PR partout amin'ny lalana, ina san'ny polisy, ina san'ny gendarme, PR misy. Andeza mametsigny mpandeha, mametsigny chauffeur. Matoa zareo masaky risque hoe magnano plus de 2 mètres miatra. Dikan'izay ny polisy tsy manao ny asany, betsaka kolokolo amin'ny lalana. Raha andeza mametsigny Ambodivona fô. Zahary andrano-behivavy ary. Ya. Au lieu de 60 personnes, 90 personnes andrano-behivavy. Tokony zay mbarazana ndefitsiny à gauche à droite, etra laigna à gauche à droite mandeha eza. Manana andraikitra avokoa ny tsirairay amin'ny fisorohana ny loza mba tsy hiseho. Na ny kooperativa izany na ny tompon'ny fiara mba hijery tsara ny fiara alohan'ny iangany. Ny mpamily mba hanaja ny lalàna mifeny fifamoivoizana indrindra amin'ny hafainganam-pandeha. Fa eo ihany koa ny mpandeha tsy anaiky ny fanaovana taingim-be sy ny fandehanan'ny mpamily aingana. Ny mpitandron'ny filaminana etsy ankilany tokony anara-mason'ny fiara sy ny ahavon'ny entiny ny fiara iray.